Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifalerana no iarabanantsika tratrity latsinainy fa 7 ny volana Jolay ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 20 asan'ny apôstôly toko 20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Asan'ny apôstôly toko 20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera sy Lozio, Kireniana sy Menahena izay niolonono tamin'ny rodam-panapaka ary Saoly. Ary raha nanao fanompom-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fadianina ireo dia hoy ny fanamasina tokany ho ahy Barnabasy Saoly hanao ny asa efa niantsoko azy. Ary efa ny fadianina sy ny vavaka ary nametra-dalàna taminy izy dia nandefa azy. Ary rehefa nirahy ny fanamasina izy roalahy dia nidina nakany Seleukia izy ka nindrona tsambo ho an'ny Kiprosy. Ary noho ny tonga tany Salamisy izy dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagoga Antsiosy ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Ilay masino manomasinana ny fahamarinana ny tenano ho fahamarinana. Amen. Ny fiantombohan'ny asa misiona voalohany nataon'i Paoly ity tantaraina eto amin'ny asan'ny apôstôly toko 13 ity ny dimisionera voalohany zany izay nataon'i Paoly. Ary voalaza fa nanomboka tao Antiokia zany. Antiokia moa dia tanàna lehibe any amin'ny any Turkia zao tsika miresaka izao. Ary tao no niantsona voalohany ny anarana ny mpino antsoina hoe kristianina. Taloha ny mpino na toe mpianatry Jesosy na ny mpianatry ny tompo izay no matetika niantsona azy tao amin'ny egliza judéo-chrétienne, zany hoe tao amin'ireo fiangonana jiosy niova kristianina, zany hoe tao amin'ny tamin'ny andron'ny ry Petera ary Matio ry Jaona ary Jakoba ary Maria dia mpianatry ny tompo no nilazana ireo mpanara-dian'i Jesosy tao amin'ny rehefa teraka kosa ny egliza judéo-chrétienne, zany hoe ny eglizy pagano-chrétienne, zany hoe ireo jentilisa niova kristianina, ny korintianina, ny galatianina, ny efesianina dia nipoitra ilay anarana hoe kristianina, nilazana ireo tsy jiosy fiaviana fa tonga kristianina nandray an'i Jesosy tompo sy misy, nandray an'i Jesosy ho tompo sy ho misy dia ireo no antsoina hoe kristianina. Tao amin'ny eglizy pagano-chrétienne zany no nipoirany anarana hoe kristianina voalohany indrindra tao Antiokia. Matetika famberiberintsika manao hoe nizara ho tokotany roa lehibe ny kristianina, dia ny kristianina izay tao amin'ny antsoina hoe eglizy judéo-chrétienne izay nanana ny tarazo na ahafantatra ny testamenta taloha, na ahafantatra ny fampianaran'ny Mosesy, ny taranak'i Abrahama, reo le eglizy judéo-chrétienne. Fa ny pagano-chrétienne kosa dia ireo ilay nitorian'ny Paoly ny filazantsara, ireo ilay jentilisa, ireo ilay tsy jiosy izay nanana ny reny vohiny sy ny vohim-poetoerany tao Antiokia. Ny judéo-chrétienne dia tao Jerosalema ny velarany, ry Maria, ry Jakoba, ry Jaona, ry tsy maninona, ry Thomas ny sisa, reny dia judéo-chrétienne. Fa ny pagano-chrétienne kosa dia Antiokia no reny vohiny. Dia ny fiantombohan'ny asa tany amin'ny pagano-chrétienne zany, tany amin'ny jentilisa no tantaraina amin'ny asan'ny apôstôly toko 13 ity hoe nanahoana ny fitaran'ny filazantsara, ny fitaran'ny finoana ireo tsy jiosy kristianina. Marina loatra fa i Paoly sy ny namany zany dia nanomboka ny asa mandrakariva tany amin'ny sinagoga izy. Any amin'ny sinagoga izy aloha manomboka ny asa, zany hoe nataony lahara-pahamehana aloha, nataony zava-dehibe aloha ny fitoriana filazantsara tany amin'ireo jiosy tany amin'ny sinagoga. Kanefa tany amin'ny sinagoga tsy jiosy ihany fa nisy koa tsy jiosy, ireo zay antsoina hoe proselita, ireo izay tsy jiosy izy nefa nanaraka ny vavahana jiosy, reo no antsoina hoe proselita, dia niangona tany amin'ny sinagoga koa ireo, dia ireo koa nitorian'i Paoly ny filazantsara.
saingy tsy nijana tany amin'ny synagoga ihany izy fa niparitaka tany amin'ny tsy jiosy ivelan'ny synagoga. Dia amin'ity asany apôstôly tonga telo ambin'ny folo ty rehefa mazavazava tahaka zay ny contexte anany zavatra ny tranga de hitaravantsika manao hoe inona no toetra ny fiangonana, inona no toetra anankiray zay tiany tompo takatritsika, tiany Paoly ho takatritsika amty asan'ny apôstôly ity, na tiany Lioka ho takatritsika amty asan'ny apôstôly ity, satria moa Lioka nanorana asan'ny apôstôly, Lioka zay mpitandro-tsoratra Paoly dokoterany Paoly. Dia inona no ekleziolojia raha zany izy lazana azy any Paoly na i Lioka tiany ampitainy amitsika, inona ny toetra ny fiangonana, inona ny toe-panahy ny fiangonana, inona ny maizy azy ny fiangonana, zay asehony amin'ny tendiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ity. Voalohana de zao ny fiangonana de tsy maintsy manao asa misiona, ny fiangonana de ateraka ny asa misiona dia mipotra fa ao anatin'ny fiangonana, tsy hoe mila manao asa misiona ihany ny fiangonana fa ny asa misiona de zao tena teraka ao anatin'ny fiangonana, adidin'ny fiangonana ny manao asa misiona. Ary tsy hoe ny fiangonana zany a tsy hoe fikambanana na club na fikambanana olona miaro ny tombontsoany manokana na fikambanan'olona mitovitovy fomba fisainana na fikambanan'olona mitovitovy fomba fijery na fikambanana tsotra zay miaro ny tombontsoany na miaro sotoavy na tsy zay ihany ny fiangonana. Mety ho zay no hitantsika azy andavanandro fa tsy zay ny mahafiangonana fiangonana, mifankaty izy manao fandaminana anatry misy fa tsy zay ny voalohany mahafiangonana fiangonana, fa mahafiangonana fiangonana de izy mitory ny filazantsara ary tsy afa-misaraka amin'ny asan'ny fiangonana ny asa misiona. Raha mbola fiangonana izy de zao tsy maintsy manao asa misiona izy. Zay mahatonga ny teny hoe tao amin'ny fiangonana tao Antiokia, tao no ny atombon'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny fitoriana filazantsara miala ivelan'ny fiangonana hoe de efa fivilindarana sahady. Raha vantany vao ny fiangonana tsy manao asa misiona fa misy fikambanana hafa zay manao asa misiona ivelan'ny fiangonana de tsy hoe diso izy akory fa efa fivilindarana, zany hoe efa nisy fahavarianam-panahy tao amin'ny fiangonana ka dia manjary ny fikambanana hafa ny manao azy. Fa ny tokony ho izy de zao tokony ho ny fiangonana, nahoana ny fiangonana satria ny fiangonana ny tenan'ny Kristy. Zay ny voalohany indrindra, adidin'ilay tenan'ny Kristy ny mitory ny filazantsara. Fa izao koa tsy hoe ny fiangonana ihany no tsy hoe adidiny ihany zany satria tenan'ny Kristy izy, fa satria ny fahamarinana ny fotom-pampianarana, ny fahadiovan'ny fotom-pampianarana de ny fiangonana no mitahiry azy, sy ny fikambanana. Zay angeny somary olana kely raha zany izy lazana azy tsorina ny tory ny filazantsara voalohany teto Madagasikara ange ny LMS. Ny LMS ange tsy fiangonana, ny LMS tsy fiangonana, ny LMS de fikambanana mitory ny filazantsara. Ary zay nahatonga ny fahasahiranana teo amin'ny fandrafetana ny fotom-pampianarana sy ny fotom-pinoana teo anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, satria na ny LMS na ny MPF de samy fikambanana. Ny MPF dia tsy fiangonana akory fa fikambanana mpandefa misionera. Ary satria fikambanana mpandefa misionera izy de tsy nanao zava-dehibe loatra ny fotom-pampianarana, fotom-pinoana zany, fa nitorian'ny filazantsara de zao manao hoe Jesoa rery ihany ny soratra masina, tsy diso akory zay. Fa rehefa tonga lay tafajoro ny fiangonana de zao ilaina ny fotom-pampianarana, ilaina ny fotom-pinoana, dia mandraky ty ny androany. Zay mahatonga ny FJKM tomono anazy satria mahana fahalalahana be izy. Fantatsika ny fahalala-tsainy ny FJKM satria fikambanana no nitory ny filazantsara teo aminy de tsy nizogio, tsy voazioga ny fotom-pampianarana ataotsika hoe isma hoe asa katôlisisma sy ny tahaka zany, calvinisme, tsy zay loatra fa tena hoe Jesosy Kristy tompony toriana. Saingy fantatsika fa rehefa mipotra indray ny fampianarana maro isan-karazany de tsy mety raha tsisy fotom-pampianarana mazava hoe
réformer ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara satria fikambanana mpandefa misionera réformer io mazava kosa aloha ny LMS de fikambanana mpandefa misionera ny voy ny maha-réformer fa tsy hoe na de tsy fiangonana azy izy hoe tahaka ny anglikanisme na tahaka ny luteranisme na tahaka dia ny voya ny sotoavina na ny valeur na ny fotom-pampianarana réformer na ny LMS na ny MPF frenzy mo fikambanana manokana mihitsy dia na dia ataotsika hoe fikambanana izy de nitahiry izay fotom-pampianarana izay toetsaina izay hany ka rehefa ateoriana isika fantatsika tsara fa ateoriana isika vao nandrafitra ny fampianarana katekômène iny de any FJKM manokana ny hoe andeha iza reno pasteur-be manaraka nanao azy fa nanana ny azy manokana ny FJKM ny liturgie zay any FJKM manokana marina fa naka kely tamin'ny misiona pota frantsay izy naka kely tamin'ny misiona anglisy izy naka kely tamin'ny misiona frenzy sy ny sisa izy fa izao manana ny maha izy azy izy vao nyrafetina teoriana tsy kelikely izy reny hotsika manao hoe tsy maintsy ny fiangonana manao asa misiona satria tenany Kristy izy satria miantoka ny fahasalaman'ny fotom-pampianarana izy fampianarana madio sy azo antoka mifanaraka ny tenin'Andriamanitra ny fampianaran'ny fiangonana de ny fiangonana manao ny asa misiona fa ny faharoa zay aseho ny tediny tsotra masina ity mofinaina ity de izao ny fanomeza-pahasoavana de izao tsy misaraka amin'ny fiangonana mazava tsara ny tenin'ny andiny voalohany io nisy ny fanomeza-pahasoavana atao amin'ny fiangonana atao Antiokia nisy ny mpaminany nisy ny mpampianatra dia ny fanomeza-pahasoavana zany de zao tsy tokony saraka amin'ny fiangonana ny antony nanomezan'Andriamanitra ny fanomeza-pahasoavana de mba hitoriana ny filazantsara ho ampiasain'ny fiangonana amin'ny fitoriana ny filazantsara indray ny fanomeza-pahasoavana mibetsaka ny olona manana fanomeza-pahasoavana de arakaraky anana ny fanomeza-pahasoavana na arakaraky nanomezana azy fanomeza-pahasoavana no mampiataka azy amin'ny fiangonana miataka amin'ny fiangonana izy rehefa fanomeza-pahasoavana anarera de misaraka mihitsy de ny fanomeza-pahasoavana rehafako malala de zao tena tsy afa misaraka amin'ny fiangonana zay nandray fanomeza-pahasoavana de zao tokony atsiaro hoe mpanompo ao amin'ny fiangonana izy manompo any Kristy eo anivon'ny fiangonana izy ny antony nanomezan'Andriamanitra ny fanomeza-pahasoavana ny fiangonana de zao mba hitoriana ny filazantsara ary ho ampiasain'ny tompo amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara ny antony nanomezana ny fanomeza-pahasoavana fa ny fahatelo zay hotsika manao hoe zay ampianarin'ny Luc eto dia ny mahazava-dehibe ny asan'ny fiangonana ny maizy azy ny fiangonana fa ny fahatelo zay aseho ny tetiny tsotra masina ty de zao adidin'ny fiangonana ny manosotra sy maniraka mpitoro ny filazantsara tsy hoe manao asa misiona ihany izy zany fa izao maniraka ny asa maniraka manokana ny mpitory ny filazantsara teto moa de Barnabasy sy Saoly no tenena ny tompo manao hoe atokano ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa zay niantsoko azy na hanao asa misiona izy adidin'ny fiangonana mihitsy ny manokana mpitory ny filazantsara ny olona dray everin'ny fiangonana hoe tamavesatra indraindray everin'ny fiangonana hoe tamavesatra indraindray ny fanofanana mpitory ny filazantsara fanomanana ny mpitory ny filazantsara adidin'ny fiangonana zany satria ny fiangonana indray de mieritreritra hoe fandanim-bola be zany fanomanana mpitory ny filazantsara zany fanokanana mpitandrina zany tena fandanim-bola be mihitsy de zao tena adidin'ny fiangonana asan'ny fiangonana ny fanokanana ny fanomanana ny mpitory ny filazantsara tsy ny fikambanana tsotra na olo-tsotra no manofana ny mpitory ny filazantsara manomana ny mpitory ny filazantsara fa asan'ny fiangonana zany asan'ny satria nahoana ny fiangonana no manana ny nametrahan'ny Kristy
ny andraikitra hoe mandehana mitory ny filazantsara, ny fiangonana no nanankenany Kristy ny fitoriana ny filazantsara, ny fiangonana no nanankenany Kristy ny fampianarana, ny fiangonana no omen'ny Kristy ny fanamasina, nandrotsahana ny fanamasina, zany ny fiangonana no manomana ny mpitory ny filazantsara mba hahatonga ny mpitory ny filazantsara ho marina amy lafiny ara-poto-pampianarana, ho marina amy lafiny fitezana zay ampitainy de adidin'ny fiangonana zany. Ary de zay mahatonga ny hoe atokano ahy Barnabasy sy Saoly. Saoly nge efa mpanompon'Andriamanitra efa fariseo lazaina azy ilazana azy fa zao tena niray ny fiangonana mihitsy izy, niray ny fiangonana kristiana tao Antiokia ary nametraha-tanana irahina ny mena fahefana adidin'ny fiangonana, ny manome fahefana adidin'ny fiangonana, ny maniraka adidin'ny fiangonana, ny manofana ireny mpitory ny filazantsara reny, na de mavesatra zany indraindray. Mazava ho azy moa satria ty volana Jolay ity tsikefitsekema de maniraka haniraka ireo mpampianatra, ireo mpitandrina hiasa any amy sahany FJKM manerana ny Madagasikara. Anjatony izy ireo, anjatony maro, efa ho telonjato dia ho irahina andeha hitory ny filazantsara amy toerana maro samy hafa. Ary dia zay mahatonga ny pelikopa sy ny mofinaina ny volana Jolay mifanandrify indrindra am'izany hoe fanirahana zany adidin'ny fiangonana, marika hamantarana fa velona ny fiangonana, marika hamantarana fa eo ambany fahasoavany fanamasina ny fiangonana, ny fanirahan'ny fiangonana mpanompo hiasa tahaka reny. Fa ny faefatra zay asehon'ity andinitsotramasiny ity amin'ny hoe adidin'ny fiangonana, tsy hoe adidiny ihany any maniraka, tsy hoe adidiny ihany any mitahiry ny fanomezam-pahasoavana, tsy hoe adidiny ihany any manomana sy manofana ny mpitory ny filazantsara, fa izao adidin'ny fiangonana ihany koa ny mivavaka ho amin'ny asa misiona, adidin'ny fiangonana ny mivavaka amin'ny asa misiona. Hoe andin'ny faharoa nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianana ireo. Zany hoe io fanamasina io izay mpitarika amin'ny asa misiona, io fanamasina io izay mpitarika amin'ny asa fitoriana filazantsara de zao mitaona ny fiangonana iorona amin'ny vavaka, mifadianina sady mivavaka ao anatin'ny fitaom-pivavahana no anokanana, ao anatin'ny fitaom-pivavahana no itenena ny fanamasina, ao anatin'ny fitaom-pivavahana no sy ny fifadikanana mihitsy no anirahana ny mpanompon'Andriamanitra. Ny fiangonana miaina amin'ny vavaka, fiangonana miaina amin'ny fahafoizatena, ny fiangonana miaina amin'ny fanetretena, ny fiangonana manao asa misiona. Ny asa misiona de zao mifamatotra amin'ny vavaka. Zay ingenina tonga an' Jesosy tao Getsemane tsarotsika tsara, nandoaly ny vavaka ary toy ny ary ny voadinitra mihitsy toy ny raha ny filazan'ny filazantsara azy, ny vavaka nataon'i Jesosy hanao asa misiona Jesosy vato amin'ny asa fijaliana. Ny asa misiona de zao, ny asa fitoriana filazantsara zany de zao azy zay hitakina vavaka, hitakina fahafoizana, hitakina fanetretena, miteny hoe fifadikanana de zao milaza fahafoizatena, milaza fanetretena, milaza tsy fananana atasy na fifikirana amy zavatra zao tontolo zao. Raha ohatra ka fiangonana manao fitoriana filazantsara izy nefa ny manana fifikirana amy zavatry ny tany de zao tsy mahefa na inona na inona izy. Afaka malala ny tompony amerim-panahintsika tsirairay avy. Isika tsirairay avy no irahin'ny tompo hitory ny filazantsara. Ny mahafiangonana ny fiangonana de tsy hoe sehatra hianaratsika soratra masina ihany, sehatra ikolotsika fifankatiavana sy fiambonana ihany, fa tsy maintsy mitory ny filazantsara isika. Tahaka ny nataon'ny kristiana tany Antiokia, noho izany de zao tsy mahazo mitaraitana mepaka ianao amin'ny fanaovana ny adidy amin'ny fitoriana filazantsara, amin'ny fanaovana ny asa eo anivon'ny fiangonana kristianina mahafoy amin'ny fitoriana filazantsara. Atria de to be dehibe zany adidy zany, rakitra foana ve, adidy ery ve?
tsy ry avako malala reny fitaovana reny fanomezam-pahasoavana ny menanao misaoran'Andriamanitra raha mbola afaka manome ho an'ny fiangonana, misaoran'Andriamanitra raha mbola afaka manomana, afaka manolotra, afaka manao adidy ho an'ny fiangonana, misaoran'Andriamanitra raha mbola afaka manao zany satria marika andrefesanao ny fahavelomany finoanao reny, ny fanohananao ny mpitory ny filazantsara, ny fanohananao ny fiasan'ny fiangonana, miasa misiona de zao avy amin'Andriamanitra. Famantarana hita maso fa miasa eo aminao Andriamanitra, miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra no mahatonga anao afaka manome tahak'izany. Noho zany de zao manana fahafozana tahaka ny fiangonana atao Antiokia, ataovy amin'ny fifaliana, amin'ny fanetetena ary ao anatin'ny fanantenana ny asa fanompoana zay asain'ny tompo tanterahina mba ahatonga ny filazantsara hiparika, hahenika ny firenena manontolo ary izao tontolo zao mihitsy avy. Mivavaka toropasoronay zao ny amin'ity mofinaina nomenao anay ity zay ahatsiarovanay fa ny fiangonana de manana didy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Nankinonao tamin'ny fiangonana zany ary fiangonana nomenao fanomezam-pahasoavana, fiangonana nomenao herim-panahy, omenao ny fahamarinana ny teninao ahafahany mitory ny filazantsara. Manomboka zao herinandro vaovao zao zahay tompo de ataovy ity ny asanao Andriamanitra. Ataovy mahatsiaro fa ny antony nanomezanao anay ny fanomezam-pahasoavana de mba hitoriana ny filazantsarana ho ampiasainao, ary ny antony nanoronanao ny fiangonana de hitory ny filazantsara. Tahito ity tontolo andronay ity Jesosy, tahizo herinandro fa manomboka zao mba ho filazantsara velona koa zahay amin'ny teny, amin'ny asa. Tahio ny fikelezanaina ny fiangonanao, ny sambatany olona ny mpino tsirairay, fangio mba ho ty asa misiona, fangio mba hanao ho zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara, ho famonjena izao tontolo zao. De meo anay ny herim-panahy sy ny herim-po ary ny faharetana amin'ny fanompoana. Vavak'izay tompo an'ireo azo pahoriana, vavak'izay ho an'ireo marary, vavak'izay ho an'ireo manana olana, vavak'izay ho an'ny tanindrazanay, mampahirezana amin'ny fitoriana ny filazantsara. Azavelanao iravoravo-tany, azavelanao mora mionona amin'ny atonotony, fa omeo fifaliana, fahalemem-panahy, ahafahana miasa mitory ny filazantsaranao. De mitahy anay tompo tsara fa mametraka ny fiainanay ambany fahasoavanao zay satria fantatray fa ny fanahinao masina de mitarika anay, mitoetra anay, ary mampahery anay hatrany. Anaranao Jesosy. Amen.